andraolana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory ire fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Faly miaraka aminao indray ry havana amin'ity androany ity ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavana aneo amintsika tsirairay avy zay kelikely hery dia aoka hika hoe mahery aho ary zany ny anton'ity conférence mandritra ny 10 andro ity ry havana ny ampatanjaka sy ampahery anao ny anome ody maso anao ka ahafahanao mibanjina lay menarana varahana mibanjina an Jesosy Kristy ao anatin'izao zavatra mahazo antsika izao. Ry havana misy teny ao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny soratra masina hoe mifampivavay ianareo mifamela helika anareo mba ho sitrana magataka antsika ao an-trano ao mba hivavaka manokana. Androany zany dia androany le andro fifadikanina androany ka zao aza mivavaka ho anao tsony ho an'ny tenanao fa nivavaka tena mahery eo amin'ny soratra masina dia ny fivavahana ho an'ny hafa. Raha mijoro mibanga isika mivavaka ho an'ny hafa dia anao zavatra mahagaga amintsika Andriamanitra ka dia mangataka anao mba hivavaka ianao ho an'ny hafa. Zao ny voalaza ao amin'ny Salamo 4:100 andininy 3:70 Salamo 4:100 andininy 3:70 vaky itsika vetivety amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 4:100 andininy 3:70 zao ny voalaza andininy 3:20 azafady. Salamo 4:100 andininy 3:20 ao anatin'izao andro larbi fifadikanina izao dia izao ny voalaza. Ary nikasa ndringana azy izy raha tsy Mosesy voafidiny no nandrotsy joro tamin'ny banga teo anatrehany ampiala ny fahatezerana mba tsy handringanany azy. Averiko indray, ary nikasa ndringana azy Andriamanitra raha tsy Mosesy voafidiny no nandrotsy ny joro tamin'ny banga ho eo anatrehany ampiala ny fahatezerany mba tsy handringanany azy. Misy fandringanana efa mandeha tamin'ny androny zanak'Israely tany anefitra. Zany hoe efa nandripaka ny poziny menarana, efa nandripaka ny virus menarana, fa zao akoatran'le menarana varahana nataony Mosesy tany anefitra dia zao nivavaka Mosesy, nijoro teo amin'ny banga Mosesy, nifona ho an'ny fireneny, ho an'ny vahoaka Mosesy. Manasa antsika ry havana ny tsiambaratelony zao olana sy atambo mahazo antsika zao dia ity mivavaka eo amin'ny banga isika. Be dia be ny olona mijotsika amin'ny teny zao tsy mahavavaka satria ao anaty aretina, ao anaty tsy fahasalamana, ao anaty fahasahiranana. Be dia be ny vahoaka malagasy mijotsika amin'ny teny zao ao anaty olana tsy fahasahiranana, ny ao anatin'ny sainy dia ny angalatra sy ny amon'olona. Be dia be ny olona mijotsika amin'ny teny zao tsy mahavita miantso an'Andriamanitra ntsony fa ny ao anatin'ny sainy dia ny arena sy ny vola sy ny politika. Be dia be tsy misamitodika amin'Andriamanitra intsony fa ny ao anatin'ny sainy dia izao ny anohy fahotany Sodoma sy Gomora ihany. Be dia be no tsy mahavita nininina ntsony ry havana ary ho aringan'Andriamanitra satria miaina ao anaty adalana fanohatra mihitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny marina sy ny masina sy ny madio. Fa zao tsy nijery an'izany Mosesy, tsy nitanisa zany adalana zany Mosesy, fa ino izy mijoro ao mibanga manaka ny Andriamanitra. Raha aringanao reo vahoaka reo, raha aringanao reo vahoaka reo Andriamanitra, esorao amin'ny bokinao ny anarako. Aleo za ho ringana miaraka amin'ireo olona ireo. Dia namindra fo Andriamanitra, namindra fo Andriamanitra. Ry havana, zao fandringanana mahazo ny planety zao dia noho ny fahotana mahafaty notrany tamin'ny andro Sodoma sy Gomora tehaka amin'ny lanitra. Ary zao mba tsy haringana antsika rehetrarehetra, tsy haringana antsika rehetrarehetra dia miseho ny fandringanana, miseho ny fahatezeran'i Jehova. Ary dia zany mahatonga na niantso, mahatonga nay miantso atao anatin'ny conférence ity hoe o ry havana, tsy aretina fotsiny io manafika atsika fa efa fananarana sy famaizana ataon'i Jehova ny planeta misy atsika. Tonga eny ambony pilipitsany eo azao ny fahotany Sodoma sy Gomora e. Ary nga fahotany Sodoma sy Gomora fotsiny vakina le ao amin'ny Levitikos 7:20 Levitikos 7:20 vakitsika kely amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nanazava ny
Korintiana voalohany toko fahenina manao hoe tsy hiditra amin'ny fanjakana, tsy hiditra ny kanana mihitsy izy ny mpakavady olona sy ny mpanompo sampy sy ny sodomita. Dia tao anatin'ny sodomita io tamin'ny fandarantsika voalohany dia hoe ny naverin'io renvoi kely io tsika aty amin'ny Levitikos toko 7:20 andininy 2:20 dia zao le fahotana mafaty zay mianaka amin'izao tsika amin'ny teny zao Levitikos 7:20 andininy 2:20 aza mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy fa fahavetavetany zany ary aza mandry amin'ny biby andotony tenanao aminy ary eo ka tsy hisy vehivavy ety andrininy biby fa zavatra fady indrindra izany riavana. Io voalaza ny Levitikos igny zany amin'izao tsika amin'ny teny zao hoe mianaka eny an-tsena ane zany, mianaka any anatin'ny fahitalavitra ane zany, mianaka amin'ny vidéo be dia be zany. Ary any amin'ny Matthieu 4:10 dia zao rehefa tonga eny amin'ny fitoerana masina ozy, rehefa hitanareo mitsangana eny amin'ny fitoerana masina ny fahotana ny fandravana mandosira ao amin'i Jehova fa akaiky ny fanavotana anareo. Riavana, zany mahatonga antsika hifady any, zany mahatonga antsika hitady an'Andriamanitra, ary zany ny azo antoka indrindra. Riavana, efa nitranga tao any mialohan'ny ivoahan'ny zanak'Israely tany Egypta, mialohan'ny famonjena zanak'Israely tany Egypta ne, dia efa nisy confinement koa tany tamin'izany fotoana zany. Nogadrain'Andriamanitra 410 andro tany an-trano ny zanak'Israely, tsy mivoaka, mihiboka tany an-trano. Nogadrain'Andriamanitra 410 andro tany an-trano ny zanak'Israely, tsisy mivoaka na iray azy. Ndovaka itsika kely vetivety zany resaka izany ao amin'ny Exodos toko 2:10, Exodos toko 2:10, vaky itsika vetivety. Ary ny andininy fahatelo dia zao mivoalasa. Exodos toko 2:10 andininy fahenina azafady, andininy fahenina. Raisika aloha ny andininy fahatelo azafady, Exodos toko 2:10 andininy fahatelo. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry ray avy izy rehetra araka amin'ny fianakaviany, dia zanak'ondry ray avy ao amin'ny isa-trano ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry ray dia aoka izy sy izay namany fanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona, ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Andininy fahadimy, zanak'ondry tsisy kilema dia lahy iray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro 410 amin'ity volana ity. Nasen'Andriamanitra miangona isa-trano ny olona rehetra isam-pianakaviana, isa-trano tsisy mihetsika ao an-trano, ary ao anatin'ny trano ao izy miangona io dia samy maka zanak'ondry anankiray avy, tehirizina ao an-trano mandritra ny 410 andro, ary amin'ny andro 410 vonoana zany zanak'ondry zany. Riavana, melohan'ny ivoahan'ny zanak'Israely tany Ezipta io, melohan'ny loza farany, loza folo mantsy narotsak'Andriamanitra tany Ezipta, loza folo zany hoe loza be dia be, fa teo amin'le loza farany tao Ezipta melohan'ny ivoahan'ny zanak'Israely ihany ho an'ny Kanana, dia naka fepetra Andriamanitra zay mitovy amin'ny fepetra raisina amin'ity Covid-19 ity, miangona isa-tokantrano ny olona rehetrarehetra, mihiboka, tsisy mihetsika ao, tsy maka any am-piangonana, tsy mandeha makary fa isa-tokantrano. Riavana, io le menarana varana tamin'izany. Nasena naka zanak'ondry ny olona rehetrarehetra, zay le menarana varana ty amin'ny l'Exodosy, naka zanak'ondry ny olona rehetrarehetra. Dia atao inona le zanak'ondry? Eo amin'ny andininy Levitikos toko eo amin'ny andininy fahenina dia zao, ho tehirizina izy hatramin'ny andro 410 amin'ity volana ity, dia amono azy amin'ny hariva ny fiangonana dia ny Israely rehetrarehetra. Ny zavatra tokony ataony ny malagasy dia ity ao an-trano ao, samio mitodika eo amin'le zanak'ondry, sokafy ny baibolinao, dinio manokana ny herinandro farany ny ainan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany, dinio manokana ny Isaia toko 7:10, dinio manokana Levitikos toko 4, dinio manokana Levitikos toko 4:10, le zanak'ondry tsisy kilema zay tsy maintsy raisina
melohany atokavany Jesosy eny amin'ny raha olanitra. Tian'io manokana. De zao tapitra ny 410 andro vonoana ny zanak'ondry. Ary rehefa vonoana ny zanak'ondry, eo amin'ny famonoana ny zanak'ondry de misy zavatra nytenen'Andriamanitra rehefa hamono ny zanak'ondry. Zao voalaza amin'ny Levitikos 4 andininy Levitikos 4. Manasanao andray soratra masina de iaraka maky zany Levitikos 4 zany tsika. Eo amin'ny famonoana ny zanak'ondry zany de misy fietsika sy fepetra zay nasen'Andriamanitra tao, zay tandidon'ny fibebahana ataon'ny olombelona rehetrarehetra ety ambonin'ny tany. Zao ny voalaza ao amin'ny Levitikos 4 ary andininy 7 sy ny 9. Zao ny voalaza 7 sy ny 9. Zao ny voalaza. Ary raha misy amin'ny vahoaka manota tsina ka mandika ny anankiray amin'ny didin'i Jehova amin'izay tsy tokony atao ka meloka, ary misy mampafantatra azy ny fahotana zay nataony, de hitondra ondry tsy misy kilema ho fanatiny izy noho ny fahotana zay nataony, ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatitra noho ny ota izy, de amono azy eo amin'ny fitoeran'ny fanatitra hodora. Confinement 410 andro. Tapitra ny 410 andro. Confinement 410 andro de ao anatin'io maka zanak'ondry ianao fa homaninao ao. Tsisy kilema ary heritaona tandindon Jesosy Kristy. Tapitra zany de izao, apetraka eo amin'ny ondry ny tanana. Ekena eo ambonin'ny ondry ny fahotana sy ny faratsiana rehetrarehetra. Ry havana, mangataka antsika mandritra zao 410 andro zao. Mangataka antsika mandritra zao confinement zao. Apetrao eo amin'ny Jesosy Kristy ny fahotantsika. Eto amin'ny Jesosy Kristy ny fahotantsika. Potsiro eo amin'ny Kristy ny fahotantsika rehetrarehetra. De rehefa tapitra zany dia eo amin'ny andininy 9 ary ametraka ny tany amin'ny lohan'ny fanatitra ny ota izy, de amono azy, de amono azy. Zay nge le menarana varahany. Miantso anao zay mandritra n'ity conférence ity. Le fibanjinana an Kristy zany tsy fibanjinana fotsiny ohatr' zao. Eo zany de tsy mihetsika eo, fa misy zavatra ataonao ianao mibanjina io de izao. Apetrao amin'ny Kristy ny fahotana sy ny fahalemena. Tanosao eo amin'ny Jesosy Kristy ny fahotan'ny zanakao, fahotanao. Tsika rehetrarehetra efa tonga asaina mibeba eo amin'ny azo fijalian'i Kristy. Ho anao reim-pianakaviana, tanosao amin'Andriamanitra ny adalanao, mety tsy fantatry ny vadinao. Ho anao manam-pahefana, tanosao amin'Andriamanitra ny adalana mety vitantsika manam-pahefana. Ho anao mpitarika fiangonana, tanosao amin'Andriamanitra ny fahalemenao. Ao anatin'ity 410 andro ty, zay mitrangako ary amin'ny Exodosy 4:10, tanosao ao zany. De rehefa vita ne io raha lasa nabavy, vita ny fitanasany de famonana zanak'ondry, de zao ny fahadiovan'le zanak'ondry tsisy kilema makany aminao. Fa ny fahotana rehetrarehetra sy ny fahafatesana tokony hatra aminao sy ny aretina tokony hatra aminao makany amin'le zanak'ondry. Tsisy kilema. Ary zany ty mibanjina le menarana varana ty, banjina an Kristy. Eo amin'ny fibanjinana amin'ny Kristy de misy essence zao. Amarin'ny Kristy mamay-pony ianao rehefa miaiky ny fahotanao sy ny fahadisoanao rehetra. Amarininy ianao ary ny fahamarinan'i Kristy no arakotra anao. Fa ny fahotana sy ny fahalemenao kosa no anomboana azy eo amin'ny azo fijaliana. Voavonjy ianao. Ary de tsy manan-kery amintsika tsony poziny menarana. Tapitra ny poziny menarana. Afaka amin'ny fatotry ny menarana isika. Ka de mangataka ny vahoaka malagasy amin'ity androany ity, zany ty menarana varana resana amintsika ty ravana. Zany izy ty, no ny fahotana, no ny adalana, no ny fandikana ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany. De zao ny fanambarany Isaia 7:50. Isaia 7:50 ty confinement sy fibebana natao tany zanak'Israely ty, ary ataotsika koa am'izao tokantrano misy atsika ao. Ao amin'ny Isaia 3:50 andininy fahenina de ozy izy, andininy fahenina. Isika rehetra de samy efa nani tahaka ny ondry, samy efa nivily amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataony Jehova niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra. Zay ke ny dika le mibanjina ny menarana varahana. Mpanota, mpanomeloka isika. Tokony ho ringana isika, tokony ho faty isika, tokony higadra isika, tokony hilanja ny adalantsika isika, fa nataon'Andriamanitra miatra any amin'ny Kristy.
zanak'ondro tsisy kilema, ny elikotsika sy ny adalantsika, ary mifindrany amintsika kosa ny famindrapo sy ny famelan-keloka. Ry havana, zany angely zavatra misy, ary ery amin'ny andininy amin'ny Isaia 3:10 tapany bidy ozy izy, ary izy nivesatra ny eloko ireo, ary izy nivesatra ny eloko ireo. Le menarana varahana Jesosy Kristy zany de mivesatra ny elokotsika. Ry havana, io Jesosy Kristy io ny lakile, Jesosy Kristy, le Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany amin'ny Genesis, ary aty amin'ny testamenta vaovao tonga nofondray ho mpamonjy atsika. Io ny le lakile, io le lakile. Efa naseho foana io lakile io melohan'ny voana tany Egypta, de ny rahan'i Kristy teny amin'ny tolanam-baravarana ny marika, tsy hanana ny coronavirus, tsy hanana ny fahafatesana rehefa ho avy mimpandringana anjara amin'ny tokantrano io. De io koa amin'izao tsika miteny zao, oka ny rahan'i Kristy, oka Kristy ho atetina ao amin'ny tokantranontsika ao. Io Jesosy Kristy io ry havana, io le voalaza ny Isaia Isaia 3:40 ary 2:9. Isaia 3:40 2:9 de zao ny voalaza. Isaia 3:40 2:9. Zao ny lazainy Jehova, zay manao lalana eny amin'ny ranomasina sy lalakale eny amin'ny rano manonja. Io menarana varahana io, le mpanamboatra lalana eny amin'ny ranomasina, rehefa tapy dalakale ny zanak'Israely, zay efa avy namono ny zanak'ondro tany Egypta, tapy dalakale teo andron'ny ranomasina. De zao, io le menarana varahana io no mamorona lalana ny anaty ranomasina. Ry vahoaka malagasy, aiza lalakale ao anatin'izao toezavatra mahazo ny planeta izao, miantso ny malagasy zako ny lalana sy fahamarinana ozy Jesosy, zany lalana. Ka eo anatrehany ity arety mandoza ity misy lalana mipotra tany anaty ranomasina mena, Kristy zany. Ko miantso ny vahoaka malagasy hitodika eo amin'ny Kristy. De zao koa ny voalaza, Luka 5:10, Luka 5:5, ahoana daholo ny tantaran'ity menarana varahana ity. Luka 5:5 de zao ny voalaza, Luka 5:5 ozy izy, ary hoy Jesosy taminy, aiza ny finoanareo ary natahotra izy ireo sady gaga, ka nyresaka hoe iza moa ity no mandidy ny rivotra sy ny rano ka manaika azy zany. Io menarana varahana io, le afaka mandidy ny rivotra de maneho ny virus, maneho ny ady zay mitsoka mamaky sambo, mamaky tokantrano, manimba firenena, misy afaka mandidy ny rivotra. De tsy isa fa le menarana varahana Jesosy Kristy. Ko miantso atsika, ndao anatina an'io Andriamanitra io isika, ndo hitodika eo amin'io menarana varahana io isika, zay afaka mife ny zavatra rehetra. Zao koa mivoalaza ny Apokalipsy 7:1, Apokalipsy 7:1, Apokalipsy 7:7 ary ny 1:1 de zao mivoalaza. Ny soramandry de izao, ny niarovana ny Israely marina mba tsy hosombany loza. Samy ny soramandry, ny niarovana ny Israely marina mba tsy hosombany loza. Zao zany ny fomba iarovana ny malagasy mba tsy hopitehany ty coronavirus, zay am'izao tsika miteny zao ngery havana, amanalina zao ny amin'ny firenena hafa, amin'arivony. Ary tena marina mihitsy eto zao le teny manao hoe isy alinalina ozy maty eo akavananao, de misy arivarivo maty eo akavianao. Tena le aretinao amin'ny salamo 1:9 ty mitrango ty. Fa zao mamaly ny salamo hitatsika teo, de misy ihany teny teo koa, fa mamaly koa ny Apokalipsy 7:7 soramandro hoe ny niarovana ny Israely marina eo anatrehan'ny aretina mamono alinalina sy arivoarivo. De ozy ny 7:1, rehefa afaka zany de indro fa indreo misy anjely 4 mitsangana teo amin'ny vazatany 4, miazona ny rivotra 4 amin'ny tany, mba tsisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ry havana, mandidy Andriamanitra ny anjely mba harovana sika malagasy. Ny rivotra de maneho ny ady eo amin'ny soratra fanafamina, ny rivotra de maneho gripa, ny rivotra de maneho fandringanana, ny rivotra de maneho arety mandringana, ny rivotra de maneho valala, ny rivotra de maneho lalitra. Rehefa nandefa lalitra Andriamanitra sy ny moka sy ny sahona tany Egypta de tamin'ny alalan'ny rivotra.
fa am'izao tsika miteny zao rivotra mitondra coronavirus fa ato amin'ny apokalipsy toko fafito de zao mandidy Andriamanitra anjelana kefatra iazona ny rivotra tsy kitikitika mihitsy ny olona matahotra an'Andriamanitra, ny olona mitodika eo amin'le menarana varahana. Ka miantso ny firenena malagasy mba hitodika eo amin'Andriamanitra isika. Ry havana ny 12 farany amaranantsika ty conférence ity dia atodikitsika amin'ny zavatra manaitra. Ry havana zao io zavatra hitatsika io de efa voalaza ny eo ambadiky ty toe-javatra misy eto ambonin'ny tany ty de izao tena famantarana ny fiavian'i Jesosy Kristy izy io, famantarana ny fahafarana ny tantaran'ny tany, ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha olanitra izy io. Donge sokafany amin'ny baibolinao ao amin'ny Luka toko faraika amin'ny roapolo, Luka toko faraika amin'ny roapolo, Luka toko faraika amin'ny roapolo. Manasanao zany mba hanana solomaso, solomaso faminanina ianao, solomaso ara-paminanina ka jerenao ty vaky teny ty. Luka toko faraika amin'ny roapolo ary ny 10 sy ny 12 manao hoe 10 sy ny 12 manao hoe ary hoy Jesosy taminy, isy firenena hitsangana mely firenena ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana. 10 ary isy horohorontany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Ny Luka toko faraika amin'ny roapolo de mitovy amin'ny Matthieu toko 4 fanambarana ny famantarana ny fiavian'i Jesosy. Ny Luka toko faraika amin'ny roapolo de mitovy amin'ny Marka toko 7 fanambarana ny famantarana ny fiavian'i Jesosy. Ny Luka toko faraika amin'ny roapolo de mitovy amin'ny Apokalipsy sy Daniel le manambara ny événement farany aty ambonin'ny tany melohany ataperan'ny tantarany ty tany ty. Ary raha mamaky ny soratra masina sy ny faminanina isika de ahita fa zao toe-javatra ihany atsika zao tinge tsy aretina kely any firenena anankiray na faritra anankiray fa maneran-tany ry havany ary tsisy mahafehy azy, tsisy mahafehy azy na ny vola na ny hery ninonina mahery loatra. Fa io le tenen'Andriamanitra, isy arety mandringana sy mosary, isy firenena iady amely firenena. Jereo ny ady tsisy farany am'izao tsika miteny zao any ambadiky ny firenentsika any. Misy tanàna ngeto ambony tany firenena potika ny hôpitaly, potika ny trano, potika ny cité, tsy azo honenana ntsony mangadiady aolo no niady sy ny fifandrotena am'izao tsika miteny zao. Am'izao tsika miteny zao de zao miakatra ny romanalina ny mahantra ety ambonin'ny tany, mosary ny romanalina ny eto ambonin'ny tany. Fa ny loza de ity mirongatra ny arety mandringa zay efa voalaza ny fanahy faminanina. Ary zay mahatonga ny Apokalipsy toko voalohany 7 manao hoe Apokalipsy toko voalohany 7 de manao an'izao teny zao: sambatra zay mamaky sy miaina ka mitandrina zay voasoratra ty faminanina ity fa atomotra ny andro. Sambatra zay mamaky sy miaino ka mitandrina zay voasoratra ny ty faminanina ity fa atomotra ny andro. Ry havana ny zavatra hitatsika am'izao fotoana zao de reo faminanina ambarany Matthieu 24, Luka 21, Marka 13, ny Apokalipsy sy ny Daniel, événement apokalyptika zao hitatsika zao. Toe-javatra mialoha ny fiavian'i Jesosy ary zao misesisesy am'izay ny toe-javatra. Ao arinan'izao aretim-be zao de voalaza ny Tesalonina faharoa toko 2 fa iseho le lehilahy nota, iseho le tena mpandika lalàna ho aseho an'Andriamanitra ny votoaty zao toe-javatra zao. De ao arian'le Tesalonina faharoa toko 2 zay ampiseho amintsika ny mpandika lalàna sy mpanitsakitsaka ny tenin'Andriamanitra de izao: isy Kristy iseho eny amin'ny lanitra tatoato de mahita azy fijaliana, mahita zavatra eny amin'ny raha ho lanitra ny planeta misy atsika. Ary mifanandrify am'izao toe-javatra misy zao, misesy daholo zao reo toe-javatra voalaza hoe isesisesy iseho. De hoy Andriamanitra raha misy miteny anareo indro ary Kristy azamino, fa tsisy zany. De am'izao tsika miteny zao ny Matthieu 24 koa de miteny sy ty Luka 20 ty hoe noho ny olom-boafidin'Andriamanitra de afoezina ny andro. Ary raha tsy mahafoezin'Andriamanitra ohatsy izy ny andro de tsisy olo novonjena tety ambonin'ny tany. Ry havana nareo ve tsy mahita hoe miafo kely ny andro?
24 heures ihany 24 heures, 7 jours ihany 7 jours, fa vetivety kely ane de tapitra ny herinandro e, vetivety kely de tapitra ny ray volana, miafoy ny andro fa tsy miova ny ora, tsy miova ny volana sy ny taona, fa hitantsika mihitsy hoe miazakazaka sy miafoy ny andro. Riavana, toe-javatra apokaliptika, toe-javatra mialoha amin'ny fiavian'i Jesosy zao hitantsika zao. Ho avy Jesosy Kristy, tena ho avy, tsy ho ela intsony izy, aza milofika sy miondrika loatra sy mipara rehetra ao an-trano ao isika, fa mibeba. Rehefa hitanareo zany rehetrarehetra zany ozy izy, de mibeba ianareo, fa akaiky ny famonjena anareo, akaiky ny famonjena anareo. Ka miantso atsika riavana, efa niteny ny apôstôly ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny fafito, apokalipsy toko voalohany andiny fafito manao hoe, indro izy avy amin'ny rahona, ary maso rehetra hita azy, na de zay nandefina azy azy, ary hitomany azy ny firenena rehetrarehetra ambonin'ny tany, eny amena. Riavana, tsy ho ela de ho avy eny amin'ny raha olanitra, le namorona an'izao tontolo zao, le namonjy an'izao tontolo zao, alpha sy omega ny anarany ao amin'ny apokalipsy. Indro izy avy amin'ny rahona, melohan'ny fiaviana eny amin'ny rahona, de asen'Andriamanitra vakinao sy arahanao tsara reo famantarana rehetrarehetra, famantarana ny fiavian'i Jesosy zavatra mitrango io. Mialay ianao amin'ny toka, mialay ianao amin'ny fijangajangana, mialay ianao amin'io zavatra ifandraisanao amin'ny satana io, mialay ianao amin'ny vonolona sy fahotana io, mibeba, fa tsy coronavirus io ny tena zava-doza, fa mbola ho avy loza fito ao amin'ny apokalipsy 9:10. Ko manasanao riavana, ho avy Jesosy Kristy. Nambarany apôstôly zany John ao amin'ny apokalipsy io rehefa miteny andreo événement farany ny apokalipsy, de ambarany apokalipsy koa ho avy eny amin'ny rahona izy, ary ny any anjely koa azy de niteny io fiavian'i Jesosy io ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny faraky ambin'ny folo. Rehefa niakatra nankany an-danitra Jesosy, vita ny mission tety ambonin'ny tany, de niakatra nankany an-danitra izy. Ary rehefa niakatra nankany an-danitra Jesosy, nalahelo, kivy ny mpianatra. Ary rehefa kivy ny mpianatra, potra tapoka ny anjely anankiroa ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany, de hoy izy eo amin'ny andininy faraky ambin'ny folo, andininy raiky ambin'ny folo. Ny anjely nanao hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy zay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny, de mbola ho avy taka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Riavana, ny baiboly ray manontolo de manambara, na ny apôstôly, na ny anjely, na ny patriarka, na ny mpaminany, niza ao amin'ny soratra masina, de manambara avokoa ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ary na ny fanekemponotsika kristiana riny de milazany zany, avy ihany izy mbola ho avy, avy ihany izy mbola ho avy, hitsara velona sy ny maty, ary tsy anapataperana ny fanjakany. Riavana, manakaiky ny fanjakan'Andriamanitra, ho tonga ny fanjakanao ety atany tahaka ny any an-danitra, ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Efa simba zao fanjakany ety ambonin'ny tany zao, simba zao fanjakany devoly eto ambonin'ny tany zao. Riavana, simba, tsy azonenana tsony, mangataka atsika miomana ny amin'ny fiavian'i Jesosy itsika, misandratany masotsika. Riavana, 7 minitra sisa ny ananatsika, manasanao mibeba ianao, mibeba ianao. Ary eo anatin'izao 7 minitra ananako miaraka aminao zao de zao, Jesosy tenany mihitsy no miteny amin'ny soratra masina fa ho avy izy. Efa niteny an'izany ianao ka ao amin'ny Joda 4:10 de miteny ianao ka fa ho avy Jesosy. Zefania mpaminany koa de miteny ao amin'ny Zefania toko voalohany andiny 4:10 de 4:20 de miteny fa ho avy le Andriamanitra tsy to. Isaia koa de miteny fa ho avy Jehova, ho avy Jesosy Kristy. Ny apokalipsy de niteny, Daniela koa de niteny hoe le vato tsy nendahan-tanana no andimby zao fanjakana mampahory ety ambonin'ny tany zao. Ary voavoakitsika teo, ny anjely de miteny fa ho avy Jesosy Kristy. Ary farany Kristy koa de miteny, izy tenany mihitsy no miteny sy manambara ny famantarana mialohan'ny fiaviany. Zao ny voalaza ao amin'ny Jaona 4:10, haitsika rehetrarehetra, Jaona 4:10 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Aza malahelo fonareo. Oka zany tsika tsy ho kivoketraka ao an-trano, aza malahelo, aza ketraka, aza mipanika isika io, aza taitaitra, aza taitaitra. Zao ny voalaza, aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra, ary minoa akoho ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro. Raha tsy zany de efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Ary andeha amboatra fitoerana ho anareo de ho avy ndray ka handray anareo ho any amiko, ka zay hitoerako no hitoeranareo. Riavana, ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy. Mibeba isika, famantarana fiavian'i Jesosy Kristy io, fa somary famantarana apokaliptika.
événement Matthieu 24 le événement amin'ny Luka 2:20 io miteny io ka zao mivoalaza ny Apokalipsy toko fa 7:20 andiny faefatra sy ny Genesis 6:20 Apokalipsy 7:20 andiny faefatra zao ny voalaza ary nareo feo raikio avy tany an-danitra manao hoe miala aminy anareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsisy azo anareo ny loza manjo azy ry havana miala aminy tsy maintsy misaraka amin'ny devoly itsika tsy maintsy misaraka amin'ny ratsy isika miala aminy anareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsisy azo anareo ny loza azo azy raha avy eny amin'ny raha lanitra Jesosy izara roa ihany ny olombelona ary manasanao ao anatin'ny fanarahana ity konferansa ity avela ho any ny anara-piangonana antsika rehetrarehetra avela ho any fa raha ho avy Jesosy de izara roa ihany tsika io na ho very na ho voavonjy na ianao le vary eto amin'ny akavanana na tsy parifary le eo amin'ny akavy na ianao le jiolà mibebaka teo amin'ny asozaliana de ho voavonjy na le jiolà miavinavina teo amin'ny ilany de ho very avana koa miala aminy anareo ry oloko mba tsy ombona anareo ota itsony amin'izao tontolo zao ary mba tsisy azo anareo ny loza manjo azy ary zao mivoalaza ny Genesis zay ny toko sy andin'ny farany vakitsika Genesis toko fa 7:20 ary ny andininy 4:20 melohana andravanan'ny Sodoma sy Gomora de zao ny tenin'Andriamanitra raha atao amin'Andriamanitra amintsika miteny zao Genesis 7:20 ary ny andininy 4:20 de nivoaky Loto ny teny tamin'ny vinantony zay efa anambady ny zanany vavy ka nanao hoe mianga miala am'ity tanàna ity fa ho ravan'i Jehova ity tanàna ity ry havana miala amin'ny fahotana miala amin'ny faratsiny miala amin'ny oampiponao io miala amin'ny avinavina miala amin'ny pakta atao amin'ny devoly miala amin'ny vonolona miala amin'izao tontolo zao miala amin'ny fanararotana miala amin'ny faratsiny isan-karazany miala amin'ny fahotana miainga miala amin'ity tany ity ozy izy fa ho ravan'i Jehova ity tany ity fa nytoy an'io teny io de izao fa nataony vinantony ho tahaka ny mpanao vazivazy izy be dehibe ny mbola mieritreritra n'izao coronavirus zao vazivazy de mbola misexposé ny andalam-be eny any ohatra miteniteny foana ny manam-pahefana sy mpitondra atsika ry havana ka de mandehandeha tsy manasa tanana tsy manaraka ny toromarika de mitovy amin'izany mihitsy be dehibe ny meme ny soratra masina mamazivazy an'Andriamanitra ary mieritreritra fa tsisy an'izany ry havana tandremo so maniratsira fa tena sérieux zao zavatra miatra amintsika zao tena izy zao ary zao fampaherezana mahereza sy matanjary havana mahereza sy matanjay isika averiko indray université an'Andriamanitra ny fahoriana ary be dehibe ny olona atao amin'ny soratra masina ry Josefa ne tany amin'ny prison no fanin'Andriamanitra ho lasa mpitondra fanjakana malaza tety ambonin'ny tany ny zanak'Israely ne migadra 400 taona ireo zanak'Andriamanitra ireo ry Davida sy ry Daniela de nigadra tany Babilôna tany anaty laforo misy afo mirehitra tany anaty lavaky ny liona ny vahoaka malagasy courage tsika tonton courage tsika rem-pianakaviana ray-pianakaviana tanora courage trakay eo amin'Andriamanitra banjino Jesosy Kristy fa ja tena mino anao fahagagana amin'ity firenena malagasy ty amin'io mpitondra fanjakana antsika io Andriamanitra enoy ny teniny reny olona ireny ary enoy ny tenin'ny baiboly fa hitantsika Andriamanitra ivavaka isika Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sotranao zay tompo no ny fitahina sy ny fitatananao tompo malalo ampio Andriamanitra ho resy lahatra fa tsy toe-javatra tsotra faminaniana tsotra zao arahana izao fa faminaniana apokaliptika zavatra miseho meloa indrindra ny fanesesen'ireo toe-javatra manambara Andriamanitra fa ho avy tanteraka tapitra ny tantaran'ity tany ity ka de ampio zay Andriamanitra hibanjina anao Jesosy Kristy ampio zay hibebaka anetry tena hiala amin'ny ratsy fanao hitady ny tavan'Andriamanitra de hiaina anao Andriamanitra ary ho sitrana izahay ary ho anisany olombonjena hitsenanao eny amin'ny raha ololanitra Andriamanitra ta io zao fandarana izao mba hitondra sosy fitahina ary fanasitranana ho an'izay rehetra mijery sy miaino izany ary mangataka aminao manokana Andriamanitra ta io manokana Andriamanitra
ny mpitarika nyity firenena ity, mpitondra nyity firenena ity. Jesosy andefaso anjely, andefaso goaika Andriamanitra le nitondra sakafo hoan'ny Eli, mipitarika anay Andriamanitra, anana ny saina sy fahendrena, anana ny sakafo, anana ny fanafody, anana ny zavatra omena Andriamanitra karakarana an'ity vahoaka malagasy ity. Fa mangataka aminao Andriamanitra, ataovy lasa mikambana eo aminao Jesosy Kristy, lasa ekipa anankiray hitaona n'izao vahoaka malagasy zao ho amin'ny famonjena tsy fanasitranana tsony, ka mba hitovy amin'ny Ninive Andriamanitra ty firenena malagasy ty, firenena voatasy vo ambinina manokana. Engany Andriamanitra hitovy amin'ny mpanjaka ny Ninive ny mpanjakanay, mpitondra anay Andriamanitra, ka amonjy ny firenena ray manontolo mihitsy, anasitrana ny firenena ray manontolo mihitsy, anafaka ny firenena ray manontolo mihitsy amin'ny adalana, amin'ny zavatra mahazo, amin'ny aretina ihany koa. Tahatsika ny Andriamanitra, ombatsika tsirairay avy ny Andriamanitra amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy, ho tonga ho tokantranontsika ny rahan'i Kristy anadio sy anasitrana ary amonjy atsika. Amen. Sedraolana ity nosy malalana ity, mangataka aminao zahay Kristy, fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray amina.